ary misaotra sy makasitraka anareo koa ny fahatongavanareo zao fanasany fitsaranavy ny manara-pandrenana izao. Iny moa ny antony nanasana anareo eto ankehitriny dia fantatra fa manana anjara goavana amin'ny fifidianana ity fitsaranavy ny manara-pandrenana ity. Satria ity androm-panjakana ity moa zany no mitsara ny fifanolonana amin'izay mety ho ateraky ny fitoriana amin'ny fifidianana ary mbola ity ihany koa zany fitsarana ity ihany koa no mamoaka ny valim-pifidianana raikitra aorian'ny famoahan'ny CENI zany ny valim-pifidianana Vohimaika. Koa satria ataontsika hoe fa 3 andro mambasa tavela andrasana zany ny diadina ny alakamisy fa 9 ny volana novambra anaovana ny fifidianana voalohany amin'ny fifidianana filohan'ny republika dia iverinay zany fa tokony izy tokoa zany ny fampiresahantsika mpanao gazety zay hapita ny sianaparitaka zay dinidinika eto eran'izao tontolo zao fa tsy eto amin'ny Madagasikara ihany. Raha ny lohahevitra horesana eto angamba zany raha ny avy aty aminay dia zavatra anankiroa dia mikasika ny ity fampielezan-kevitra ny campagne zany maromaro fa 4 andro sa tavela satria ny larobia fa tsy manao intsony zany fa dia efa ny androany sy ny rabitsy talanta dia larobia moa zany ny tsy azo anaovana campagne intsony fa iny ataontsika hoe silence électoral zany mba azo amin'olom-pirenena samy mieritreritra hiatrika ny fifidianana. Raha izay dia ny zava-dehibe indrindra dia ny mba fanazavana antsika mpanao gazety sy anomezana anareo nreto taratasy reto mihina fa efa vonivonina any zany ny mikasika ny pitsopitsony amin'ny fitoriana. Satria ny amin'ny fifidianana dia tsy laozana izay mety tsy fanarahan-dalàna na misy zavatra tsy tonga lafatra ka mety manana zo zany ny firenena sy ny candidat zany hitory aty amin'ny fitsaranavy manara-pandrenana mampahafantatra zany an'izany zavatra tsy ara-dalàna izay. Zay zany ny zavatra hoampitaina aminareo rehefa avy eo zany nareo afaka mametraka fanontaniana vitsivitsy satria izay koa zany ny antony ny atsovana anareo eto. Raha ny mikasika ny fampielezan-kevitra no lazaina dia tsy hitatara zavatra marobe eto no satria efa roandro ihany koa tavela kanefa na zany na zany dia apatsahivina zany apatsahivina ihany fa dia ny lalàna mikasika ny fifidianana sy fitsapam-bahoaka zany ny lalàna fehizoro no mametrapetraka ny zavatra tsy azo atao zany ny fitsipika amin'ny ankapobeny mikasika ny zany fampielezan-kevitra izany. Tsy tanisany be dia be eto fa vitsivitsy hôtely ihany ngamba ny veriko hoe zava-dehibe no mba tanisaina dia ny ohatra hoe ny voararan'ny lalàna ny fanaovana fitokanana amin'ny andro fanaovana fampielezan-kevitra. Ny lalàna koa zany dia milaza fa misy ny sokajy mpiasa mpanjakana voakasiny lalàna ary tsy afaka manao fampielezan-kevitra. Dia izany dia voalaza voatanisa ao daholo ao ny commandant de brigade ao ny mpitsara ao ny rehetrarehetra zany izay tsy tokony handray anjara amin'ny fampielezan-kevitra. Zany dia mba hitandrovana ny hoe tsy fitonilana ny fanjakana zany amin'ny atsy na amin'ny aroa amin'ireo candidat ireo. Dia ao ny fanaovana fampielezan-kevitra dia tsy maintsy manaja ny fahafahana maneho hevitra ary tsy azo atao ny mamoaka antotan-taratasy manompa na manarabaraka ny hafa. Izany zavatra zany dia amafitsinay eto tokoa zany zavatra zany satria tsapa fa ny candidat zany tsy amin'ity ihany fa na teo taloha zany ny campagne mako zany na ny fampielezan-kevitra dia hoe ataonao zay salianao ny fon'ny olona amin'ny programme anasanao fa tsy amin'ny hoe fanaratsiana ny akilany no atao na ny fanimpana sy ny fanizona ny akilany no atao. Zany dia voalazan'ny lalàna zany fa tsy resaka moraly fotsiny akory.
ohatra fotsiny zay ataoko zay ny fivoriana-pahabe maso ny diabe sy ireo famoriam-bahoaka mikasika ny fividianana dia malalaka saingy ilaina ny manambara atsoratra mialoha hoe aoary zay la cortège dia io zany tsy fangatahana alalana fa fampilazana any amin'ny préfet de police hoe oary zay 48 heures mialoha zay raha tsy diso mitadioko dia milaza oary zay dia raha mievaka moa zany ny fanjakana fa azo atao zany tsy mitarika fanelingelena ny famoivoizana sy ny filaminany makapobeny dia azo atao malalaka zany fa azo ny fanjakana tokoa miteny hoe manelingelina ny tsena na anotra zany dia ino zany miankina amin'zareo ny préfet de police zay zany hitako hoe ny fampelezan-kevitra ny zavatra faharoa resahana araka teny teo dia ny fifanolanana mikasika ny fampelezan-kevitra dia ny fitsanavona lam-pandroenina no maefa hitsara ny fangatahana sy ny fanoherana mikasika ny toejavatra mandritra ny fikarakarana ny raharaha-pividianana sy ireo izay mikasika ny fizotry ny latsabanko ny fepitoana anaovana ny fitoriana dia ny ampitsy ny andro fanaovana ny latsabanko hatramin'ny andro famoahany seni ny vokatra vonjy-maika misy fepitoana zany io fa tsy ako hoe dia mandavataona dia anao fitoriana foana le olona zany dia mikasika ireo olona mitory izy moa no afaka mitory zao rehetrarehetra zao hoe dia afaka mitory dôdôly aty amin'ny tsiranavy marapanena dia feran-dalàna koa ny mikasika an'io zany tamin'ny sain-dalàna dia ireo mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisy ny mpifidy ao anaty mpifidy amin'ny bureau Jambasy zany ny mpilatsaka fidiana ny soloteny na mandatera zany no afaka mitory raha ny fifanolanana mikasika ny voka-pividianana indray no resantsika zany dia misy ny fifanolanana mikasika ny voka-pividianana dia misokatra ao anatin'ny 7 ora ao arian'ny namoahany seni ny vokatra vonjy-maika rehefa tapitra zany ny 7 ora dia tsy tokony menomenina ny olo hoe tsy niraisy ny fitsananavy mbola lam-pandroena ny fitoriana satria efa dina le fepitoana 48 heures zay nameny ny lalàna zany ary manaraka zay koa dia ina koa ny fepetra arahina ahafahana mandray ny fitoriana io dia misy ny fanomezantsinana ihany hoe amin'ny fitenenana malaza sy indraindray ohatry nomezana ihany hoe azo raisina fa tsy mitombona sy ny rehetra ohatry nanara-tsinana ihany fa zany mihitsy ny rehefa fitsarana zany dia tsy maintsy mandinika mijery hoe azo raisina ve mafeny ny fepetra ve lay mpitory zay vao mijery ny amin'ny votoatiny dia ny fitoriana famakianady dia azo apetraka mivantana aiza no apetraka ny fitoriana apetraka moa ve aty taloha izy io dia aty ihany aty amin'ny grefy aty amin'ny fitsarana lam-pandroenina raha efa niova ny lalàna taty ariana dia mba hitsinjovana an'ireo zay lavitra any amin'ny province any dia azo apetraka mivantana ao amin'ny firaketan-draha ny fitsaranavy mbola lam-pandroenina ohatry ny taloha zay lazay teo zay fa azo alefa koa atao taratasy recommandé na tsy very mandeha moa ny fiteny azy ny tenidiansy miaraka ny taratasy fanamarina mpandraisana amin'ny firaketan-draha ny fitsaranavy momba ny raha-pandroenana azo apetraka koa ao amin'ny vaomieram-pirenena misy seni zany misahana ny fividianana izay mandefa azy any amin'ny firaketan-draha ny fitsarana mahefa zany zany no ametrahana ny fitoriana zany ny fitoriana izay atao dia dika mitovy anakiroa raha vao ray ihany dia efa milatsiny dia efa tsy azo raisina zay ny lalàna dia atao 2 exemplaires zany ny fitoriana ary tsy maintsy finiavina ary misy ny anarany mpitory ny adresy fonenana ny kopia karaha-pividianana any mpitory ny antony hitoriana ary tsy maintsy ampiarahina amin'ny fitoriana ireo singa taratasy rehetra azona manapofo fa mitombona ny fitorianao zay say zany any ataoko hoe hafatra apetraka amin'ny ireo candidat zany sy ireo mpanapolitika mikasika ny fitoriana sy mikasika ny fampelezan-kevitra raha ny lalàna moa dia lavabe fa dia tsy direko amin'ny détail
mety tsy mpilianeto zany mikasika ny lalàna ny atsoavo atao amin'ity fitsanavina lampandrenina aty dia manao miantso ny fahendren'ny malagasy zany mba hiatrika mpitonina an'izany fifidianana izany satria raha ataontsika hoe masy mandidy ny vahoaka malagasy dia amin'ny alalan'ny fifidianana hoy izy ny andininy fahadimy ao amin'ny lalam-panorenana dia amin'ny alalan'ny fifidianana sy ny fitsapaky vahoaka no tena mahamasy mandidy ny malagasy ka dia tsika tsy hanalabaraka tena ny gasika hoe tsy hisy fitoniana fa dia mirary ary manao antsoavo mba ampandeferina ny izay tsy fitovian-kevitra fa dia hiatrika ny fifidianana ampilaminana itsika zay ngamba ny avy aty aminay fohifohy. Fampaniana président miloko tena ny fampaniana le amin'ny lakamisy zao hoe tena misy veloha ny fifidianana mandona ny fisikasena samihafa mandona misy kandida mbola tsy afina fampielezakevitra misy fe ve fepetra afatsika amin'ny fifidianana amin'ny sezy novambra zao. Ny fanehoan-kevitra araky ny andiny fahafolo amin'ny lampanorenina dia malalaka ny fanehoan-kevitra na avy amin'ny toko politika zany na avy amin'ny olotsotra na avy amin'iza na avy amin'iza dia araka zany tele zany dia misy ny milaza fa tsy tokony atao ny fifidianana zoany ny teny zany fa ny ara-panjakana aloha hatramin'izao hatramintsika zao amin'ny teny zao ny ara-panjakana dia ny amin'ny alaka misy io le izy zay ngamba le izy ny fanontaniana manaraka dia zao ny fampielezan-kevitra nge tsy misy lalàna manery ny kandida hanao fampielezan-kevitra tadiditsika tsara fa nisy teto tamin'ny taloha tany zany tamin'ny fifidianana député na député ary migadra ny amponja tsy nanao fampielezan-kevitra izy tany akilizato angamba zay raha tsy diso dia lany any izy zany hoe zany dia ny lalàna dia mandamina ny fampielezan-kevitra fa tsy manery ny kandida hanao fampielezan-kevitra na misy kandida tsy manao fampielezan-kevitra izy no ny antony manokana na no ny antony ara-pitaovana rehefa ao anatin'ny bulletin ny anarana zany dia mandeha foana ny fifidianana zay ngamba ny avadikoanao. Mbola tsy hoateny taratasa hatramin'izao dia tsy hitako molazaina fa mbola tsy tonga ty hatramin'izao. Ny communauté internationale aloha tsy dia azo atao hoe izy rehetra zato isan-tato mizara koa zareo asa ny tiana hotenena ny communauté internationale eto dia ny quelques ambassadeurs ohatran'izany zay le izy fa raha ny communauté internationale zay mpiara-miasa na maty vola sa maty fitaovana ny mpitsanavana lampanorenana sy ny senia dia pour an'io datin'io 16 avril zao ny ordinateur ny azonay nameny PNUD tamin'ny zoma akoatra ny fanampiana ao amin'ny basket fonde sy zay fanaovana formation zay ataonay tany misinde sy tahaka an'izany ka araky teny tamin'ny voalohany teo hoe plateforme dia na fikambanana na politika na lehibe ny ampanjakana na ny fiangonana mahalalaka fanehoan-kevitra mahalalaka zay koa ny heviny zay araky ny tenina teo zay moa mbola tsy tonga taty zany atao taratasy mirakitra ny zavatra tapahin'zareo tany zay.
mazava ny lalàna fa misy soratra ao amin'ny lisy-pifidianana izy ary dia alefa ny miaraka amin'ny fitoriana ny photocopie ny karapifidianana ho an'ny ACC ve zany to mety tsy vita nge izy ohatra hoe andro fifidianana misy sampona ohatra zay le izy afaka mitoro izy ho an'ny ACC ve zany tompoko ho an'ny ACC ve zany tompoko feno ny fepetra natotosana le fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra dia faharoa manararoatra ihany tamin'ny didy farana voaka ny ACC dia nisy iray mpikambana tao amin'ny ACC tsy nanao sininy didy inona no mety azo ampikanan'izay na mety akon'izay ao anatin'le didy avoakan'ny fitsarana avy ny mikasika ny famoahana didy ato amin'ny fitsarana avy na lalam-pandroena dia aoka ho fantatrareo farany voalazana lalam-pandroenana sy ny lalàna dia 5 ny membre ato ainareo zany 5 ny membre ato afaka manapa-kevitra ny fitsarana avy na lalam-pandroenana rehefa misy tsy fahafahana ny sasasana na ny ray amin'ny membre rehefa feno enina ny isa zay atao hoe quorum dia ireo présent zany zay tonga teo amin'le fivoriana zany amin'ny amoana didy na fanapahana io dia misy soratra eo ambanin'ny didy ny anarany reto dolidoly ny tao fa zay tsy ao anatin'ilay listeny any dia hoe tsy teo zany absent tsy midika zany hoe contre zay le izy hoe tsy teo ary zany ike mazavatra naohatry mahagaga anay efa roa taona mahery zay teto dia nisy maromaro ny didy efa sy ny fanapahana efa navoaka dia mandaigna zay milaza hoe dia feno foana io 6 ny membre dia feno foana nisy foana ny hoe misy tsy afaka misy anaky 7 misy anaky 8 rehefa enina dia efa anaka tamin'iray mitoraka aty zany dia nasiana resaka be hoe tsy tao ny anaran'ny conseil anakiray dia dikan'izany dia contre eo izy mbola ho antaninareo ny heviny mikasika zay zavatra zay fa ny hoe tsy ao ny anarany dia dika hoe tsy ao zany izy fa tsy dika zany hoe contre azonareo mikasika ny hoe feno ve ny fepetra dia veriko ny fantanina inony tsy mahafeno azy satria ve zany hoe tsy atokisana ny fitsarana avy lalam-pandroenana tsy atokisana ny seni zay mba fa miezaka manao ny any raha misy androm-panjakana zany a zay tena hoe miaro ny lalam-pandroenana aty dia sahinay mijoro eto ary tsy mahamentra anay mihitsy zany fa zahay zany tena hoe noho ny fampiarana ny lalam-pandroenana sy fanajanana ny lalam-pandroenana no mahabe fahavalona ihany satria zay dia tsy manaiky nitsindry na akolaka na ambana anerenanay hivoaka ny lalam-pandroenana ka raha ny amin'ny zany teneninao zany ny amin'ny 16 novembre zany zay ny ao anatin'ny lalam-pandroenana zay ny didy efa navoaka tato koa zavatra zay ny koatra zay dia mety fivoahana ny lalam-pandroenana dia nay fahavako rehefa tsy manaraka an'izay zay terena akolaka zany hivoaka ny lalam-pandroenana dia mialatsiny fa dia hoe mampalahelo ihany le zavatra zany zay izy ya mikasika ny inona tizy hoe antony anemorana ny fifidianana ao amin'ny lalàna article 36 amba mitenymitsoaka zay raha tsy diso amin'ny lalam-pandroenana dia ny hoe antony zavatra seho zay tsy azo anoarana cas de force majeure ka tsy hiverina le décision anazavan'izay tsony zay fa efa misy fanapahana indroa taona nataonay teto fa ny hoe ny marary dia tsy cas de force majeure mangataka fitenenina angamba le conseil merlin avy fantaniny monsieur Alain teo amena azy anday le micro lasa micro micro rehetra le micro rehetra androso kely ilo ilo androso kely fotsiny kely fotsiny misy caméra daholo afaka jerena daholo ny caméra sady somary ataovy makany amin'le vehivavy
Voarisy tsy mibasan'le ranga. Mahakasika le fanontaniana voalohany a, le hoe iza no afaka mitory. Efa nazavana monsieur le président ihany izy teo fa juste précision kely. Izany hoe tsy maintsy nandray anjara feno. Izany hoe qui a participé effectivement au vote zany zay vao afaka zay vao azo baisa ny fitoriana apetraky ny mpitory. Fa raha vao tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana izy dia tsy afaka mandray, tsy afaka mitory aty amin'ny cour haute cour constitutionnelle. Zay fotsiny angamba précision. Tsisy antony zany fa absence ohatran'izay rehetra fa mita tsy maro exemple fa ny fanontaniana teo angamba Zay ny lalany fifidianana, zay ny takiny lalàna mila ampiarahana amin'ny fifidianana izy ahafantarana tena nandray anjara marina be izy. Zay, afaponareo a? Afaponareo Findrao aloha le matosy